Fankalazana maneran-tany ny andron'ny sakafo. Ny sakafo no antoky ny fahasalamana, manome hery ny vatana, ahafahana mamokatra. Ny ronono sy ireo vokatra azo avy aminy dia sakafo feno sady mahavelona ary manana ny anjara toerany ho amin'ny fanjarian-tsakafo. Sakafo mitondra protéine, calcium ary otrikaina samihafa izay ilain'ny saina sy ny vatana isan'andro. Seha-piherina mahavelona ny famokarana ronono, mpisehatra fototra miantoka ny fahatsarain'ny kalitaon'ny ronono ny mpiompy amin'ny alalan'ny fomba fiompiana sy ny fikirakirana ronono. Miay azy ireo ao anatin'izany ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny Zon'ny miara-miasa amin'ireo mpiara-miombonantoka ho fampiroboroboana ny lalam-piariana ronono. Ho fanampiana ireo mpiompy, mahatratra 5,000 hektara ny kijana firaofan'ny omby hohatsarain'ny ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny Zon'ny ho amin'ity taona 2022 ity. Mba ahazoana ronono tsara kalitao sy ara-pahasalamana dia tokony anara-penitra ny fomba fiompiana. Ny tranony mifefy tsara, misy rano, ahitana toerana fitehirizana ny sakafon'ny ombivavy sy ny ronono. Ny sakafony tokony ho ampy mandavan-taona ary voakarakara tsara ny fahasalamana. Ny fanodinana ny ronono dia ahafahana mitahiry ny vokatra sy azahoana tombony bebe kokoa. Maro ny vokatra azo avy amin'ny ronono ka tokony anara-penitra izany manomboka any amin'ny fanangonana, ny fitaterana hatrany amin'ny fanodinana ny vokatra. Antoky ny fanjarian-tsakafo ny fanovaovana ny karazany. Ny ronono velona ohatra dia azo avadika ho ronono mandry, yaourt, dibera ary fromazy. Ilaina ny manao fitsirihana mialoha ny kalitaon'ny ronono. Tsy azo tehirizina mihoatra ny adiny 2 mialohan'ny anaterana azy any amin'ny tobim-panangonana amin'ny maripana mahery ny 4 degré Celsius. Mitaky fenitra sy fahaiza manao ny mpanodina ny fikirakarana ny ronono mba ho tsara kalitao sy ho ara-pahasalamana ny vokatra rehetra. Vokatra tena tsara kalitao sy ara-pahasalamana no takin'ny tsena. Ny tsena izay mikajy ny fahadiovana sy ahitana fitehirizana maharitra ireo vokatra sisa tsy lafo. Zon'ny rehetra ny hinana sakafo tsara sy madio. Raha te ho salama dia tsy fao ny ronono sy ireo vokatra azo avy aminy miantoka ny fanjarian-tsakafo. Tena mahavelona aloha ny fiariana omby aloha. Afadika orita ilay izy, ho an'ny ankizy dia tena mahatsara. Ho andao ary, hiara-hiasa, hihinana, hitsinjovana ny ho avy.